fampiofanana arak'asa aloha hevitra avoizitsika androany. Misy safidy maromaro ve amin'ny fampiofanana arak'asa eny amin'ny faritra misy anao? Eny tompoko misy safidy maromaro ny fampiofanana arak'asa amin'ny faritra misy anao. Ohatra hoe ny fampiofanana arak'asa momba ny fambolena sy fiompiana dia ny asa tanana. Le fampiofanana arak'asa zany misy maro fa le fitrandrana anazy zany no mbola sy ampy. Ohatra hoe magnome ohatra zany amin'ny resaka fambolena eo amin'ny tany malalaka sady besaka zany mbola sy voavoly, zany hoe amin'ny resaka fampiofanana ny mpamboly zany no mbola sy ampy. Eo koa amin'ny resaka amin'ny fanondranana satria any amin'ny faritra Nosy Varaka dia misy vanila, jorofo, fa noho le raha mbola sy ampy zany le fampiofanana dia lasa amidy mora fosiny le ohatran'ny vanila zay dia lasa amidy mora dia zay no sy ampy. Misy safidy maromaro izy io ka satria zany fa misy asa ataonao zay sy misy hofagnana aloha satria sarotra be aminao ny asa hoe ohatra hoe misy zavatra ataonao zany sy fatanao le asa tonga dia sy andalo hofagnana anao amin'izay zavatra mety hanahirana anao. Mila fampiofanana arak'asa manokana avy any amin'ny faritra misy anao, inona avy? Ie, tena ilaina mihitsy satria araka ny teneniko teo moa dia hoe sy ampy zany le fampiofanana. Dia ohatra ny hoe eo amin'ny fampiofanana arak'asa amin'ny resaka asa tagnana zao ny rafitra, zany hoe raha ny azo atao koa zany dia mangataka zany na agny ohatra hoe asiana ohatran'ny lycée technique satria amin'ireny lycée technique reny zany no ahitana ny fampiofanana amin'ny le mpianatra mbola ankizy amin'izy miditra amin'ny lycée zany. Risque ohatra zany resaka fambolena zany. Resaka fambolena zany misy fampiofanana tokony atao mihitsy aminay agny mba ilagna amin'ny fambolena taloha zany resaka hoe fambolena ny resahana. Ahoana ny hevitrao tokony hofanina arak'asa dia 12 ka hatramin'ny 14 taona sahady ve ny ankizy? Ho anahy manokana tokony hampiofanana misehatra arak'asa eo amin'ny faha 10 taonany ny ankizy satria raha ohatra amin'ny faha 14 taonany dia lasa mbola zazakely izy dia mbola tsy dia tena hoe mahatakatra firy loatra ny fiainana fa aleo amin'ny faha 12 taonany dia amin'iny izy izay vao mba hoe tokony hampiofanana eo amin'ny sehatra ny arak'asa mba ahafahany miatrika ny ho aviny ao amin'ny resaky eo amin'ny sehatra ny arak'asa. Heverinao fa isan'ny loharanom-pandrosoana any amin'ny faritra misy anao ve izany fampiofanana arak'asa zany dia amin'ny sehatra inona? Eny tompoko loharanom-pampandrosoana eo amin'ny faritra misy anao ny fampiofanana arak'asa satria amin'izay mba mampivelatra ny sain'olona kokoa eo amin'ny sehatra ny asa. Ie, tena loharanom-pandrosoana mihitsy zany le fampiofanana arak'asa satria zao raha miresaka fambolem-bary amin'ny faritra Nosy Varaka dia tany malalaka araka ny teniko teo sady tokony trandrana zany le fambolena amin'ny resaka vary satria raha be zany le vokatra azo amin'ny vary dia afaka manondrana ivelan'ny faritra ny district. Dia eo koa amin'ny resaka rafitra zay zany hoe ilaina zany le fampiofanana arak'asa maromaro mampandroso izy amin'ny resaka arak'asa efa misy agny. Ohatra hoe misehatra eny amin'ny resaka orinasa be moa zany sy dia misy agny sony amin'izao satria efa maro potika tamin'agny amin'ny resaka usine sy karazana resaka fitaovana ampiasain'ny vazaha reny zany fa be zany efa amin'izao zany efa olo misy zany olo mponina amin'ny tanà io misy ny tena miketriketrika amin'izao zany amin'ny resaka asa zany fa izy zany miankina amin'ny tsirairay zany hoe ampandroso ny tena ny finiavan'ny tsirairay zany.